Manodidina ny resaka kominaly hatrany no entiko aminareo ato anatin'ny fampalalam-baovao. Voalaza fa ny lisitry ny kandida na kandida tsy afa-po tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia mananjo mangataka fandravana didy eo anivon'ny Conseil d'État. Mitondra fanazavana mahakasika an'izay ny profesora Honoré Rakotomanana. Araka ny fahatoramo zany rehefa ohatra misy tsiavakoa mididy amin'ny ankabeazany andro ny fisaramana dia misy fangatahana fisaramany dia avy eo fa misy fanavana na cassation. Nefa kosa amin'ny raha fifidianana ity dia voalaza mazava tsara ao amin'ny andininy faharoa sy telonjato tamin'ilay lalàna laharana 2014-020 tamin'ny taona teo zany tamin'ny septembre 2020 zany. Dia voalaza amin'ny andininy faharoa telonjato na article 402 fa dia hoe tsy misy ny fisanana tonga dia any amin'ny fandravana na cassation. Ka sendra tsy afa-po amin'io zany dia mangataka cassation na fandravana. Dia tsisy hafan'ny fombafomba fisarana ny fisarana tsara ny ady amin'ny fanjakana ihany natao satria fa misy lalàna mbola izy io izay arahana tsara misy zany hoe misy fangatahana fandravana dia misy tao-kevitra na karazana hoe fehi-teny na mémoire izay atao tsy maintsy azenao ny zongo. Ny mahasamihafa ny fisarana ataontsika hoe ambaratonga voalohany dia mitsara ny zava-misy amin'ny fototrady sady araky ny lalàna. Fa ny any amin'ny cassation kosa dia ady lalàna fotsiny ihany zany hoe ove misy fandikan-dalàna nataon'ny mpitsara. Efa voazavako ombiana mihitsy zany fa dia hoe ny amin'ny fangatahana fandravana na pouvoir cassation dia raha tena diny zany dia hoe ohatran'ny mpitsara kamba zany no tsarainy le fisarana tampoka zany zany fitapolitika zany filan-kevitra ambony amin'ny fanjakana zany hoe Conseil d'État io no mandray le fangatahana fandravana na cassation. Zay ngamba ny zay olona tsy afa-po dia afaka manao an'izay. Raha ohatra koa mahazo baka koa izy misolo vava afaka manao amin'ny anarany koa le mpisolo vava zany raha ohatra ka hoe tiany zany ny anao zany fangatahana fandravana.